Fanamariana kely ho an'ireo candidat izay tsy maintsy andao ny lalao des grains no hitatsika eo amin'ny écran na barre de mire izay no signal fa tsy tafiakatra ilay candidat. Amafisana hatrany ianareo rehetra eo aorian'ny jury eo dia iangaviana mba tsy hitsangana rehefa mandeha ny proclamation. Ho an'izay tafiakatra ometsika tehaka satria ho any amin'ny demi-finale sady asitsika horakoraka. Ho an'izay tsy tafiakatra ometsika tehaka amin'ny refitrefitra izy satria matoa izy tonga atao amin'ny quart de finale dia mendrika izay. Angatahana ny commissaire au jeu hanome ny vokatra eny amin'ireo mpitsara. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy ihany eto amin'izay izahay mianadahy fa dia atolotra ifeno ho an'ny mpitsara ny fitenenana. Eny ary nahita sorarintsika teo hoe match dia tafiakatra Soamatsara amin'ny demi-finale ny Coupe Coletta Hira. Araky ny fanazavana teo dia miverina ao amin'ilay toerana ny aviany ny mpifaninana izay tafiakatra amin'ny dingana manaraka. Fa izay tsy lany kosa no makety akaikinay Siando ety. Ny antsona manaraka découverte Tsiliry. Tafiakatra ny amin'ny escale 4 ny découverte Tsilira. Andao ary hoenontsika indray hoe iza no atson'ny anja manaraka. Copicole Stella From. Ometsika ty ankizy tompoko lahy sy tompoko vavy mifagnanatreo ny dianao Copicole Stella koa iangaviana ianao ho eto amin'ny ilany eto. Découverte Rosana. Tafiakatra ny amin'ny escale 4 ihany koa ny découverte Rosana.
Copie-coller et l'idiot. dia nahazo ny tapakila iakarana any amin'ny demi-finale ny copie-coller et l'idiot avy any Toliara. Shakira André. Demboula iaraka amintsika any amin'ny escale 4 ihany koa ny découverte Shakira André avy any Antsirabe. Eny ary ifaly indray no iantso ireo mpifaninana manaraka. Découverte Prima Découverte Rose Perla manome fotoana sika any amin'ny 4e escale ihany koa ny découverte Rose Perla avy any Antsoia. Iangaviana kely aloha ny isika candidat izay mbola tsy nandeha teo amin'ny détecteur mba hiavaka hikisakisaka any amin'ny akavanana. Isika izay efa teo ihany kosa hikisakisaka kely eto amin'ny akavia. Dawas. Découverte Blaise Anatiny suspense avokoa izany rehetrarehetra izany. Ya, efa nioraka ny mpijery tao hoe oh! Nefa dia tafiakatra any amin'ny demi-finale ny découverte Madagasikara Blaise satria ao anatin'ny suspense avokoa iny satria izay ilay mampiavaka ny TV Plus Madagasikara ao anatin'ity proclamation ity mbola mitoy antsika faly. Manaraka Copie-coller Liko Kninke nazo ny tapakila hiakatra any amin'ny demi-finale ihany koa ny copie-coller Liko Kninke. Copie-coller Piero Matatana
ia dia mbola miaraka amintsika amin'ny heriny anio a ny Copicolé Pierrot Matatana avy any Mananjary. Découverte Rajant Youssef. Dia mbola mitohy hatrany ny lalany Découverte Madagasikara Rajant Youssef ato anatin'ny Copicolé andiany fahatimy. Suspense daholo raha tompoko lasoko vavy ary vao maino an'le ôlo candidat tonga dia miondrika ary vao maino an'le hoe dia mitraka fitrany nizaka indray a no hanoy a ny fiantsona ny mpifaninana manaraka. Nela aza miafinafinandry nela eto aloha eto zay. Isarantsika amin'ny alalan'ny tehaka tompoko lasoko vavy nela mifarana hatreto ny fandraisany anjara atao anatin'ny Copicolé 5e édition sy ny Découverte Madagasikara. Anja anja Dia mbola mitohy ihany koa ny lalao ny Découverte Madagasikara Anja avy any Morondava. candidat avy ao Vangaindrano kosa indray natsoka manaraka Rajatina Emilien. Découverte ihany ao. Tafiakana samatsara ny Découverte Madagasikara Emilien hatreto aloha mbola roa no andao ny lalao, mbola misy anankitelo zany ao. Candidat Fergus Rabuto. Mbola ho hitasika any amin'ny manasadalana ihany koa ny Découverte Velgios. Mbola misy telo amin'izy mbola tsy tavela ireo no tsy maintsy andao ny lalao atotran'ny jaka indray ny fitenenana. Copicolé Bakzana. Dia miampirany solontenan'ny Morondava ho any amin'ny demi-finale. Ho anareo candidat izay mbola tavela aza tonga dia maika niala ratsy efa confirmé tsara le izy
satria mety manao erreur ny détecteur atsika. Gasy Roots. Mbola hiaraka amintsika any amin'ny escale 4 ihany koa ny découverte Gasy Roots. Rindra Dupré indray no iantso ny mpifaninana manaraka. Mpifaninana découverte Enitso Ratonimaro. Dia mifagnanatreo ny diany Enitso amin'ity lalao atsika ity. Copicolé Wawa. Afaliana re zao. Taviakatra Somatsara any amin'ny demi-finale Copicolé Wawa. Copicolé Lola. Mitoyatrany ny lalany Copicolé Lola ato anatin'ity Copicolé andiany fahadimy ity. Copicolé Jean-Aimé. Tafiakatra amin'ny dingana manaraka ny Copicolé Jean-Aimé avy any antsika be. Eto izay dia mangataka anareo mpifaninana rehetra izay mbola tsy voantso manaova mandrosondrosoa aty aloha daholo anareo. Copicolé Unza. Tafiakatra Somatsara any amin'ny dingana atsasadalana ny Copicolé Unza. Copicolé Nzila. Eny ary
tafekatra somatsara ny copie-collé Nzila i Shanghai Joe no amarana ny proclamation.那我想想，毛毛家去炒牛呀，俺去港个你口鼻过来，哎呀，这个问小，这个问Francia Justine，那么那说话别拿。Ny faranatreo ny fandraisan'ny Francia découverte Madagasikara avy any Manakara izao lalao izao Copie-collé Rijad Ambanja. Fotoana sika any amin'ny escale 4 ny copie-collé any Rijad. Ray sisa izy amin'izy efatra miana data vela ireo izay. Manaraka copie-collé Arna Toamasina. Ary dia no batainy baky zara mihitsy copie-collé Arna satria hiakatra any amin'ny demi-finale. Milama sika chimitoy. Milama sika chimitoy. Manarka copie-collé Dinaisi Antoi. Tafiakatra somatsara amin'ny demi-finale ny copie-collé Dinaisi. Ometsika lalana kely ny copie-collé any Arna satria noho ny fihetsepo be loatra. Arna avy aty ambarina. Efa misy dokotera ao ambadika ao fa zamana isika. Mangina amizay farany. Zao anakiroa tavela mandroso ny iray raha afaka ny iray latsaka ny iray. Raha latsaka ny iray afaka ny iray. Mandroso jerena kamera copie-collé dianay Antirabe. Midi nambani copie-collé jidika ela ambani pista. Eo. Calma no. Tsy andao ny lalao ny copie-collé Dianay. Azafady, jidika ela mandeha aloha. Jereny kamera.
Bravo, merci. Tompoka lasy tompo vavy iangaviana isika mba hipetraka aloha iangaviana aloha isika mba hipetraka fa tsy tonga dia hitsangana mangataka ny tompona andraikitry ny filaminana izahay a mba hipetraka avokoa aloha ireo olona rehetra ireo a ireny vokatra ireny a dia noty sy ny votinina izay nalefanareo tany atokantrano copicole Stella Afro copicole Diane Hay Découverte Nela Bianantsiranana, découverte Yentsu avy eto Antananarivo ary ny découverte Francia avy ao Manakara no tsy maintsy nandahoany ity lalao ity ary tsy ho hitantsika intsony any amin'ny escale 4 izay ankasitrahana feno dia feno satria nanome ny tsara indrindra avy amin'izy ireo tsirairay avy.